Anandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjaka o, ary idera ny anaranao masina avo indrindra. Ry havana, mbola faly miarabanao amin'ny anaran Jesosy Tompo aho ary manasa anao hiara hivavaka amiko alohany hijoroako vavolombelona sy hampaherezako anao mba hiomanantsika alohany evian'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny na rehefa tonga ny fotoana hialantsika eto ambonin'ity tany ity raha mbola tsy niverina Jesosy eny amin'ny rahoan'ny hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy malalo, sotranao aho no ny fitiavanao sy ny famindramponao tompo, ka mbola afaka indray anambara ny fahatsaranao, anambara ny fahalebiazanao mba hiomana ny fiangonanao Jesosy. Tompo malalo, tianay ianao, maminao izahay, ka izany tompo no mbola tsy hiverenanao amin'izao ora sy fotoana izao, satria Jesosy mbola mampiomana anay ianao, mbola manamboatra anay ianao Jesosy alohany ampekaranao anay. Jesosy tompo, mangataka ny fanahy masinao aho hiasa amiko. Fanahy masinao, oka ianao no hiteny amin'ny alalako, oka ianao no andray ny kontrola ny tenako manontolo, satria fitaovanao aho, ka mitenena fanahy masinao, ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka anao koa fanahy masinao hikasika ny olona tsiraray avy izay ary izao fijoroana vavolombelona izay anavotanao fanahy ary ampifoazanao anay indray mba hahafahanao hiasa ao anatinay tsiraray avy. Misaotra fanahy masinao, misaotra ry telo fa iray. Aleluia, amen. Ny fijoroana vavolombelona izay ambarako aminao anio dia ny fanafian'ny devolin'i Jezebela no tiako ambara aminao anio. Eny ry havana, maro ny mbola tsy mahafantatra ny momba ny hoe inona moa izany hoe fanahy ratsin'i Jezebela izany. Voalaza mazava ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany. Alohan'ny fijoroana vavolombelona dia omeko anao ny tenin'Andriamanitra manambara izany. Fanahy ratsy ilay Jezebela ao anaty baiboly no mbola manafika antsika vehivavy na lehilahy amin'izao fotoana iainantsika izao satria ny fanahy tsy mba maty. Ary raha tsy mahafantatra isika, raha tsy miambina isika dia voatafika io fanahy ratsy io ary tena masika mihitsy io fanahy ratsy io. Andao aneo raisintsika ny tenin'Andriamanitra manamarina izany ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko 7 ny 7. Ovakiantsika aloha ny 7 fotsiny dia ovakiantsika koa ny 7 dia ny 4. Alalanao tsara fa tena fanahy ratsy no miady amintsika ary ahoana moa ny fomban'izy io. Dia ovakiantsika amin'ny anaran Jesosy Tompo izany. Ny 7. Dia tonga tany amin'ny Jezirela i Jeho, noho nandray izany i Jezebela dia nosorany loko mainty ny masony sady nohaingony ny volondohany, dia nitsidika teo ambaravarakely izy. Amen. Io zany dia manambara sahady ny ao anatin'ny fijejejona, ny ao anatin'ny fombafomba fanatsarana hoe ny amin'ny tarehy, ny amin'ny manjamaso sy ny momba ny amin'ny fikolokoloana ny volo. Satria tenin'Andriamanitra mazava tsara hoe noho nandray izany Jezebela dia nosorany loko mainty ny masony sady nohaingony ny volondohany, dia nitsidika teo ambaravarakely izy. Amen. Dia ny 7 ho raisintsika. Dia hoy izy, azerao io vehivavy io, dia nazerana izy ka nisy nipitipitika tamin'ny rindrin'ny trano sy ny soavaly ny rany, ary no hitsakitsain'ny Jeho izy.
Amen. Toisako ny 7:4 dia niditra tao an-trano i Jeho ka nihinana sy nisotro ary nilaza hoe mandehana jereo ilay vehivavy voaozona iny ka aleveno fa zanaka mpanjaka izy dia lasa ireo mba handevina azy nefa tsy nisy tratrany teo afa-tsy ny karandohany sy ny tongony ary ny felatanany ihany. Amen. Io tenin'Andriamanitra io dia manambara any ilay vehivavy janga Jezebela. Ary ny tenin'Andriamanitra eto dia manambara ny fombafombany. Mangataka anao amaky mihitsy ny tantaran'io vehivavy janga io. Dia io vehivavy io tena ratsy fanahy. Ary tena hoe ao anatin'ny fahalotona tanteraka. Efa maty ny zanalahy tamin'io. Tamin'io izy dia manambara ny tenin'Andriamanitra fa maty ilay vehivavy tamin'io satria nazera. Dia noho efa nazera izy avy eny ambony avy dia maty. Ary ny rany nipitipitika mihitsy araka ny tenin'Andriamanitra eto tamin'ny rindritrano. Ary ny teny ara ny tenin'Andriamanitra eto hoe dia lasa ireo mba handevina azy nefa tsy nisy tratrany teo afa-tsy ny karandohany sy ny tongony ary ny felatanany ihany. Maty zany io vehivavy Jezebela io. Fa ary amin'ny Apokalypsy izy tompoko, any amin'ny Apokalypsy dia manambara ny fanahyn'io vehivavy janga io. Ny fanahan'izy io dia mbola manafika foana amintsika miteny izao. Ary io no mahavoasarika vehivavy maro ary koa hoy hoe ny lehilahy, satria misy lehilahy koa manana fitondran-tena maloto. Betsaka ny vehivavy manana fitondran-tena maloto na ny fitafiana izany. Dia io fanahan'io Jezebela io no manafika antsika raha tsy mijoro tsara isika amin'izao taona iainantsika izao. Ao amin'ny Apokalypsy 2:2 ny 9:20 no vakiantsika ka hatramin'ny 9:13 ho vakiantsika hatrany azahoantsika azy bebe kokoa. Ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Kanefa manateny aminao aho satria ianao dia mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tenany ho mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko ijangajanga sy hihinana enana terina tamin'ny sampy. Nomeko andro ibebahany izy nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangany izy. Indro ampandamiako eo ampandriana izy ary izay mijangajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy mibebaka amin'ny asan-dravehivavy izy. Ho vonoiko amin'ny arety mandringana ny zanany ary ny fiangonana rehetra dia ahalala fa izao no mandinika ny vo sy ny fo. Ary omeko araka ny asanareo avy anareo rehetra. Amen. Ajanoko hatreo. Hitanareo izany ilay fanahany ilay Jezebela tary amin'ny mpanjaka faharoa no mbola tonga ty amin'ny Apokalypsy. Ny fiangonana no tenen'ny tenin'Andriamanitra eto izay naseho any Anjona. Ny fiangonana dia isika tsiraray avy. Mbola maro ny olona manana ny fanahyn'io Jezebela io. Ny fanahy zany hoe ny fanahin'ny fijangajangana, ny fanahin'ny fitafiana tsy manaja an'Andriamanitra, ny fombafomba mpiaina rehetra izay maloto dia momba n'io vehivavy Jezebela io. Noho ny efa nafantatrako hoe misy fanahy ratsy no manafika antsika vehivavy na lehilahy raha tsy mitandrina isika ka tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo tenin'Andriamanitra eto dia manambara mihitsy hoe kanefa manateny aminao aho satria ianao dia mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tenany ho mpaminany vavy ka mampianatra manoloky ny mpanompoko ijangajanga sy hinana enana terina amin'ny sampy. Betsaka ny hoe miteny hoe mpaminany
mpaminany vavy. Ny teneny eto mpaminany vavy fa misy koa ny hoe mpaminany lahy. Ny mpaminany izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto dia ireo izay mbola mitarika ny olona amin'ny fomba fiaina, fomba fitafiana tsy akasitrahan'Andriamanitra. Ny fitafiana pataloha izay any lehilahy voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Deutéronomie. Araky ny fijoroana Vavolombelona izay fa nataoko teo aloha. Dia eto ny tenin'Andriamanitra dia mbola manambara ihany koa hoe inana enana terina tamin'ny sampy. Firy ny olona mbola mankasitraka ihany ny amin'ny fanompo-tsampy mifangaro amin'ny asan'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra nanambara tsara tao amin'ny mpanjaka faharoa izay novakiako teo fa io vehivavy Jezebela io dia anatin'ilay fitiavana fijejoana satria nasiany loko mainty ny masony ary namboarimboariny ny volony. Izay izy vao nivoaka nitsirika teo am-baravarankely. Nefa tamin'io fotoana io raha ohatra namaky ny tantara ianao na efa mahafantatra momba ny tantara io dia efa maty ny zanany ary nanambara tsara fa ho avy ilay Jeho andeha hiteny aminy ary hamono azy. Dia mbola nanamboatra fombafomba fihetsika ihany izy hitsirika teo ambony varavarankely mba iseho hoe mbola manjamanja, mbola tsaratsara. Izay no mahatonga antsika tena mila mitandrina ry havana. Ary ato amin'ny Apokalypsy dia maro ny olona, maro ny kristianina, maro ny mpanompon'Andriamanitra dia efa miteny ny tompo ato fa efa ampandamiany ao ampandriana marary. Izany hoe tsy mety sitrana mba hiala amin'ny fomba fiaina Jezebela izay lazain'ny tenin'Andriamanitra eto. Tonga amintsika zany io tenin'Andriamanitra io anio. Na vehivavy ianao na lehilahy ianao dia mila isika mitandrina miala amin'ny fomba mpiaina izao tontolo izao. Ry havana, ijoro vavolombelona aminao ahako. Tamin'ny taona lasa dia nisy fotoana nisy mpanompon'Andriamanitra tonga tato an-tokantrano. Efa mpanompon'Andriamanitra io olona io, zany hoe fa niova fo zany izy ary tena efa hoe manana an Jesosy ary ny nahatongavany taty moa izy ny ankonany zany dia ho atao batisa. Dia tamin'izany fotoana zany ry havana tao anatin'ny tsy fahalalana izy. Tao anatin'ny tsy fahalalana izy. Dia tao anatin'izany fotoana izany raha tonga izy ireo dia tanatin'ny fofeny fitiavana nanolorany fanomezana ho anay tato tokantrano. Maro ny fanomezana nomeny, tena isaorana anazy izany ary tena hoe be fitiavana izy tanatin'ny fitiavana lehibe nitondrasany an'izany. Fa ny fijoroana Vavolombelona io dia ampaherezana ny hafa. Tao anatin'io fanomezana io dia nisy zavatra nentiny izay tsy mbola hoe fantany no hoe nandroaka devoly tamin'izany dia tao anatin'izany ry havana no nisehony zavatra nitranga. Dia no neveo nefany tamin'io fotoana io raha tonga zany lay entana dia any amin'ny fifaliana sotr'izany dia indraindray manadino na dia hoe ny zavatra lehibe tokony atao dia tsy natao. Dia no nefa niresaka zany zay rovavy ny alina an'io dia nanokatra n'lay bocal kely dia norofoko zany le izy. Zay efa zavatra anankiray tsy azontsika atao mpanompon'Andriamanitra na izy isika. Na iza isika dia nosokafako dia norofoko zany ilay menaka, manitra tokoa ilay menaka. Dia no neveo zany alohan'ny atory dia nanoroka azy tamin'ny takolaka zany toy ny fatao mahazatra dia nandeha niakatra nandeha natory. Ry havana, no natory ahako dia hitako tao anatin'ny nofy lay devolin'i Jezebela tonga teo anatrehako. Tena mampatahotra izany vehivavy izy ary avo be ny volony lava be hitanareo ohatran'ireny hoe rasta ireny fa izy tsy rasta fa ohatran'ny hoe miolakolana hafahafa zany volony. Dia ny tarehany tena hoe feno zavatra hafahafa, tena hoe mampatahotra. Ary vatany dia tena hoe
hita hoe matanjaka le vatany ary manao pataloha izy tena fitafiana araka fiteny hoe fitafiana Jezebela, fitafiana zao tontolo zao. Tsoroko aminao fa no teo alohako izy de hitako ohatrany hoe mitsikitsiky zany, hafahafa izany, ohatrany hoe faly hoe atoako. Ry havana, tsy misangisangy amintsika ny asan'ny maizina, tsy misangisangy amintsika ny asan'ny satana. Tena nampahafantariny fa misy zavatra ny tafiditra tato an-tokantranoko. Zay ny fataony. Lazaiko anao fa tsy tsara akory na mahita an'izany ao anatin'ny nofy. Tsisy tahotra tao amiko, fa ny nofo mahatsiaro mihitsy hoe hafahafa. Raha ohatra ka ny nofinao no miasa amin'izany de tena hoe varaontsany ianao. Fa ny fanahy Jesosy tato amiko nampiseho hoe jereo fa nisy zavatra an'io devoly io tafiditra ato an-tokantranonao. No ny maraina ry havana dia nivavaka ako. Efa nampahafantarin'ny tompo ahy sahady ao anatin'ny nofo hoe misy zavatra anazy ato an-tokantranonao. Tsy nitandrina ianao fa tsy nanao tahaka ny fahazarana. Zany hoe tokony tonga de nandroaka devoly aho ary nanazava tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra tonga tato an-trano hoe zay zavatra vidintsika na zay entana azontsika avy any ivelany dia tsy maintsy roantsika foana ny devoly am'ireo. Satria noho ny fifaliana loatra dia indraindray adino izay zavatra zay. Dia izay no nampahalalaka azy tafiditra tato an-tokantranoko. Dia no leveo nanazava tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Satria tamin'ilay entana noentiny dia araka ny teneniko teo hoe dia nisy menaka nomeny ahy ampitiavana ary noraisiko ampitiavana fa tsy maintsy kosa diovina aloha, tsy maintsy roahana ny devoly. Zany hoe io menaka io dia tao anaty ohatran'ireny bokala ireny. Dia ilay izy no tonga dia nosokafako dia norovoko ny fofony fa tsy nandroaka devoly ahako. Iny ray izay. Faharoa manaraka an'izay, ny teny teo hoe nanoroka n'ilay mpanompon'Andriamanitra alohany andeha atory teny taminy tafandriamandry. Dia za nanoroka anazy na dia efa avy ny sasa ary ilay mpanompon'Andriamanitra dia tamin'ny fiainany nisy menaka nampiasainy koa nefany fanosorany aminazy. Fa tao anatin'izay zany na dia tsy nisy ninninna tamin'ny mpanompon'Andriamanitra io dia ilay fanahy mpanafika mbola ny eloelo nisy mbola tavela kely tamin'ny takolak'io mpanompon'Andriamanitra io. Satria izay zavatra zay ry havana no natongavany Jezebela, ilay devoliny ny alina n'io fotoana io. Mijoro vavolombelona aminao aho ny amin'izany. Mananatra antsika Jesosy, mampitandrina antsika Jesosy, fa ny fombafomba rehetra, ny fomba fiaina rehetra, na ny lokomena ary, na ny fikarakarana ny volo ary, dia fomba piaina n'izao tontolo zao izany, fomba piaina ny Jezebela. Arak'ilay nolazaiko tao amin'ny mpanjaka faharoa fa nanositra maintimainty tamin'ny masony izy ary nikarakara ny volony izy alohan'izy hitsirika teo avaravarankely. Ry havana, mila isika mitandrina fa satana sy ireo firongony tsy mivazivazy amintsika, tsy mivazivazy amintsika zanak'Andriamanitra. Rehefa tena mahafantatra isika ny hevitr'izy ireo sy ny fiasan'izy ireo dia eo izy no mitsoka na eo izy no manafika. Hitanao fa nisy eo tamika izy nampahafantarina hoe misy zavatra ao, misy zavatra tafiditra ao amin'ny fiainanao. Satria noho ny aveo rehefa niresaka tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra ahako nanazava izany rehetra izany ary nandroaka devoly tamin'ireo entana ireo, dia ny zavatra niseho no nefa hariva no nefa mipetrapetraka izahay nampiseho sary izy. Zany efa tsy niresaka intsony zany momba an'io. Nampiseho sary izy tao amin'ny sariny teo aloha, tao anatin'ny telefoniny, dia mbola nisy sariny izy ilay mbola nanao tovana volo, zany hoe nanampy amin'ilay randrana amin'ny volo
dia nanampy tamin'ny volony ampalava kokoa an'ilay volo. Io ilay naseho an' Jesosy ny alina. Io ilay hoe tovana. Io ilay hoe volo. Ilay fanahy ilay devolin'i Jezebela tonga naseho tamiko ny alina. Naseho an tompo ny maraina. Fa mbola nisy sary tavela tao anatin'ny telefonan'ilay ramatoa. Dia toy izany mihitsy ny paozin'ny volony ilay fanahy ratsy no tonga niseho ny alina. Dia niteny tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe io ilay hitako alina. Izao fomba na volo izao. Mila isika mitandrina. Tsy nafantatra ilay mpanompon'Andriamanitra. Ary isaorana an' Jesosy fa tena hoe afaka tanteraka izy ankehitriny, afaka tanteraka. Satria na ilay menaka fanosorany amin'ny tarehany dia no nefa tonga tany atokantranony izy. Fa tsy eto Belzika no tany izy vao noteneny fanahy masina no nefa nantany ny tompo. Naseho an tompo azy ilay menaka fanosorany fa tena hoe zavatra tsy avy amin'ny tsara mihitsy ilay menaka fampiasainy tany atokantranony. Ry havana, izay no fanomana an' Jesosy antsika, izay no fiarova an' Jesosy antsika. Karambola ianao miaina ao anatin'ny fomba fitafiana Jezebela, pataloha, akanjo finjifinjy, akanjo fohy, sorta, sy ny fomba rehetra makiazy, sy ny fombafomba azo tontolo zao tompoko dia tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Fa mbola misy fanahy Jezebela zay ao aminao. Izay no mahatonga le tenin'Andriamanitra ato amin'ny Apokalypsy. Raha mbola misy fiangonana ka mbola makasitraka ny mpitondra fiangonana hoe olona manao fitafiana patalony ao, olona manao manjamasony ao, olona manao kavina ngezabeny ao, sy ny anatin'ny fomba fiaina n'izao tontolo zao dia mbola fanahy Jezebela zay ny ao anatin'ny fiangonanao, araky ny teny ato amin'ny Apokalypsy tompoko. Ary raha ohatra ka vehivavy ianao no mitondra fiangonanao dia efa tsy akasitran'Andriamanitra, satria araky ny fijoroana Vavolombelona nataoko teo aloha fa ny vehivavy dia tsy mety rapasteur. Fa raha ohatra ka mpaminany kosa ianao anatin'ilay fiangonana ka mbola mankasitraka fitafiana sy fomba toy izany dia mbola ao anatin'io fiaina Jezebela io zany ny olona hoentinao, ary ho avy ny tompo anadina anao. Fa tsisy fanahin'Andriamanitra ao. Raha lehilahy ianao pasteur, na evangeliste ianao, na inona ny fomba fitondrasanao ny fiangonanao ka mbola miaina amin'ny fomba fitafiana janga ny ao anatin'ny fiangonana hoentinao dia tsisy an' Jesosy ao tompoko, tsisy an' Jesosy ao tompoko. Fa mila isika miverina amin'ny Jesosy. Ny fanahy dia tsy mety maty. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Apokalypsy miteny ilay fanahyn'io vehivavy Jezebela any amin'ny testamenta taloha io. An'ilay devolilay Jezebela, mila isika mitandrina tompoko. Mila isika mitandrina. Rehefa afaka amin'io isika, izay Jesosy vao afaka manambara amintsika, mampiambina antsika mba ahafahantsika amin'ny fombafomba piaina, fombafomba ratsy rehetra, fomba piaina Jezebela. Ny tompony ampihiratra ny masom-panahinao. Efa akaiky Jesosy, ary tiany isika hiverina aminy, tiany isika ho masina tahaka azy, tiany isika ho tafiditra any an-danitra, tiany isika tena ho tanteraka eo anatrehany, tahaka ny fahatanterahany Kristy, ilay masina sy mahery. Miova tompoko, fefa akaiky Jesosy. Fa raha tsy izany dia tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy ianao. Raha mbola makasitraka ny asany maizina ao anatinao sy ao atokantranonao. Fa ny tiany Jesosy dia ho masina tanteraka tahaka azy isika, andeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary anaraka ny tenin'Andriamanitra, ampiatra ny tenin'Andriamanitra izay teneny ao amin'ny Tesalonianina voalohany. Hojerentsika izany amaranantsika anazy. Tesalonianina voalohany 5. Io no teny omeny tompo antsika mba ampaherentsika tsiraray avy. Tesalonianina voalohany 5
ny andininy 7:20 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Andriamanitry ny fiadanana ny anamasina anareo manontolo ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Manambara amintsika ny teny Jesosy fa ny tian'Andriamanitra dia ny anamasina antsika manontolo ka ho voatahiry avokoa na ny fanahintsika voalohany izay, ny fanahintsika aloha, sy ny aintsika faharoa izay, ary ny tenantsika fahatelo, mba ho tanteraka ka tsy anatsiny isika amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ireo telo ireo tompoko tsy maintsy miaraka ireo, ny fanahintsika, ny aintsika ary ny tenantsika, mba tsy anatsiny isika eo anatrehan'i Jesosy. Tsy afaka miala isika, tsy afaka misaraka ireo, tsy afaka isika hoe andeha hanao ny fanao zao tontolo zao ihany ahako nefa ny andeha hivavaka ahako. Tsy maintsy masina isika tahaka an' Jesosy masina. Tsy maintsy madio isika na ny ara-panahy na ny ara-nofo eo anatrehan'i Jesosy. Na ny tenantsika manontolo izany dia ny mombantsika manontolo izany, izay isika vao afaka hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Mahereza tompoko fa ady no atrehantsika aty ambonin'ny tany, fa tsy kilalao akory, fa ny fanahintsika dia tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Ka aoka isika hiomana fa hiaona amin'Andriamanitra isika tsiraray avy isam-batan'olona. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay akasitrahany irery ihany. Amen.